Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Miarabantsika rehetrarehetra indray amin'ity mofo maraina vaovao ity. Hono ara olombelona, hono ara ona. Moa va fantatrao fa Zanahary, ny lanitra sy ny tany dia rasta. Fantatrao va fa Zanahary, ny lanitra sy ny tany dia rasta? Sa tsy fantatrao zany? E Zanahary, ny lanitra sy ny tany dia rasta. Jesosy dia rasta. Izay manenjika zavaboary dia manenjika Zanahary. Izay manenjika zavaboary dia manenjika Zanahary. Fahefana vaiza raha olombelona, fahefana vaiza ry fanjakana, no ahafahanao manapaka ny tanany Zanahary, ny lanitra sy ny tany, ka mandoro voninkazo, manenjika voninkazo, ary manozona voninkazo, ny firon'ny tanany Zanahary, ny lanitra sy ny tany. Fahefana vaiza raha olombelona. Lasa aloha mihetsika ny 666. Fahefana vaiza raha olombelona ny anenjehanao ny zavatra namboarin'ny tanany Zanahary, ny lanitra sy ny tany, ny anozonanao ny zavatra noharian'ny tanany Zanahary, ny lanitra sy ny tany. Sa ianao raha olombelona. Eto aloha ny tenanay aloha zavatsara ny resaka. Ny tenanay zany tsy manosika an'izaniza velively andika lalàna. Ary sanatrian'izany tsy maintsy te an'izaniza andika lalàna, tsy manosika an'izaniza andika lalàna. Kanefa kosa misy zavatra mba tokony ho resadresahana ihany, misy zavatra mba ho tenitenenina ihany. Fantatsika fa Andrinampomerina no nanao ny tsena, namorona ny tsena teto Madagasikara, teo Antananarivo. Namidy teny an-tsena tamin'izany ny Jamala sy ny rano tamin'ny andron'ny dadabe Andrinampomerina. Zany dia midika fa ny tenanay zany dia kopy ary resy lahatra fa tetim-panorona ny Frantsay sy tetim-panorona n'izao tontolo izao, tetim-panorona ny satanika sy tetim-panorona ny diabolika, ny fanenjehana ny zavatra namboarin'ny tanany Zanahary, ny lanitra sy ny tany. Sanatrian'izany ohatry ny fanidiana vovo, ny fanenjehana ny zavatra namboarin'ny tanany Zanahary, ny lanitra sy ny tany, ka famonoan'olona raha mba vovo fotsiny moa maninona. Eny raha vovo no idinao ka tsy avelanao atsakaina, aina tompoky ny vononao, aina kolotsaina, paradisa nenjehanao ary vononao.
Ary ny tena mahagaga sy tena mahazaindana dia ity: misy rafim-pivavahana eto Madagasikara izay manenjika fatratra an'io zavatra io. Hitanao mahasatanika an'le lerony. Ampio izahay, raha tiany lisana zahay dia ampio, omeo asa, omeo vola, ajao. Fa tsy hoe nisy mpanendaka anankiray tratra mifoka moly dia hoe rarao ny moly. Ny mpangalatra matetika mety mifoka moly, jamala ny resako eto, jamala. Fa mifoka jamala ve voatery angalatra? Averiko ihany. Ny mpangalatra matetika mifoka moly ary tratra mifoka jamala any am-paosiny. Fa ny fanontaniana mipetraka dia mifoka jamala zany voatery ve ho mpangalatra? Dia tsy haiko hoe za ve tsy afaka baka sa zany tsy afaka BPC sa zany tsy afaka ingénieur dia le porofesera. Fa tsy hitako ny anarana any amin'ireny tontolo ireny raha ohatra aveny dia andory voninkazo ery an-tsaha sady ady amin'ny voninkazo. Ny voninkazo va ny diso sa ny olombelona? Ny voninkazo va no mibaiko ny olombelona sa ny olombelona no mibaiko ny voninkazo ka ny voninkazo no mihetsiny, Zanahary no mimpombo? Dia milaza azy fa civilisé, milaza azy fa manam-pahaizana, milaza azy fa manam-boninahitra, milaza azy fa manam-pahefana, nefa manenjika voninkazo sy miady amin'ny aloka. Ny anay izay silamo tsy lokon'ny hoditra tompoko, tsy voninkazo, tsy fiaviana, tsy firazanana. Ny anavahanay fa mifosi ny fanahy, ny lanja mifosi ny fanahy eo anatrehan'ny Zanahary sy eo anatrehan'ny olombelona ny lanjaina tompoko ka tsy hisy idirana. Ka amin'izao andro mifanavaozana izao dia miantso mafy dia mafy izahay, indrindrandrindra mon colonel amin'ny député solombavam-bahoaka mba hisolo amin'izany vavanay izany. Ariza marina moa ny vahoaka, ariza marina no nametraka amin'ny mon colonel teo, ny CNC da ve? Sany ambany tanàna, le mitsatsatsa, le mitizy, le misotro toaka gasy kely na telonjato, izy zany nanongana, izy zany vahoaka. I raha malala zany, i raha mahita, izy zany tompon'ny vakisova, izy zany tompon'ny kolotsaina. Tsy ny vahoaka, tsy ny ambany tanàna? Ay, ka rehefa ilaina ve zany ny ambany tanàna dia ampiasaina, fa rehefa tsy ilaina dia lazaina fa mpanamaina. Lazaina fa mpisanina, fa na reny tena Maki de Madagasikara reny ara tsy nanjesy tany Afrika ve Maki de Madagasikara raha tsisy bandy tena soldat ao anatin'ireny Maki de Madagasikara reny Razoky. Ka za tena mino zato isan-jato fa tafiditra tanteraka ao anatin'ny kolotsaina malagasy ny jamala. Raha tsy zany ve ianao hiteny voajamala, voajamala, matoa ianao voajamala dia misy jamala zany ao anatinao? Ka raha misy jamala ao anatinao dia mihinana jamala zany ianao? Zay aloha zany aloha le resaka jamala kely dia avaditsika kely amin'izay toaka.